Voasamotry ny polisy ireo telo lahy malaza ratsy amin'ny fanendahana sy fandrobana ary fanaovana sintomahery eny amin'ny faritry Lasipe sy ny tsenan'Osibe. Fanaon'izy ireo ny mitondra sabatra sy manao sarotava. Efa misy kosa ny ora fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny manomboka amin'ny 9 ora alina hatramin'ny 10 ora alina sasany ary amin'ny 2 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina. Tsy mionona amin'ny fanendahana izy ireo fa midaroka sy mikasy tanana ny olona sendra azy ihany koa. Noraisim-potsiny teo ampanaovana ny asa ratsiny izy telo lahy ny aliny talata lasa teo na dia nilaza ho mpiandry faty aza rehefa tratra ny mpitandro ny filaminana. Le fomba fiasan'zareo moa zany dia raha vao misy olona mialany dia songonany mody misy anankiray amin'zareo mandeha tongotra misongona aloha mandeha mafampa so tonga lolo any dia manakana iny dia ny avatoriny efa misy ekipa hafa manakenda sy manambatra sabatra. Miaiky ny eloka nataon'izy telo lahy. Nisy olona roa mpandray entana alatra toy ny finday ihany koa voasambotra niaraka tamin'izy ireo. Mbola andalam-pikarohana ny naman'izy ireo hafa ny polisy. Ankoatr'izay, olona roa hafa nanendaka am-piatsena teny namotana ihany koa no tratra ny polisy androany maraina. Mbola andalam-pamitorana azy ireo ny manam-pahefana ka ny alatsinainy ho avy izao izy ireo no atolotra ny fampanohavana.